maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ry avana malala rehetra amin'ny tompo ho amin'ny fanainareo ane ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana malala nahatratra izao maraim-baovao izao indray. Isaotra sy iderin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo. Salamo faraika amby folo amby zato. Salamo faraika amby folo amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo faraika amby folo amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ho fakitsika zany ho fisaorana n'Andriamanitra asaina hitsangana ianareo ry havana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ideran'i Jehovah mifoky rehetra aho. Eo amin'ny fivoriana marina izay fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dininy izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay atsiarovany fahagagana ataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra azy. Tsiarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olona. Tamin'ny nanomezany azy lovan'ny jentilisa. Ny asany tanany dia famarina sy fitsarana. Matoky avokoa ny didiny rehetra. Amen. Ivavaka sika. Andriamanitra ray zanaka fanay masino. Lehibe tokoa ny fitiavanao. Ka nomenao ny zanakao lay tokana. Tsy niaro ny zanakao ianao. Fa nomenao izany. Ho famonjena izao tontolo izao. Ataonay ahoana moa Andriamanitra tsy ankalaza ny anaranao. Noho ny alehibeny izany fitiavanao anay izany. Satria Andriamanitra tia anay ianao na dia mpanota ary izahay. Dia mbola ianao no manao dingana, midina, hamonjena anay. Misaotra Andriamanitra ny amin'izany asa-pamonjena izay nataonao izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary noho izany asa-pamonjena izany dia mahatsiaro izahay. Fa Andriamanitra miasa ianao. Andriamanitra fitiavana ianao. Ary maniraka anay ihany koa mba hiasa sy hizara izany fitiavanao Andriamanitra izany. Indrisy anefa Tompo. Tsy nanaiky ho irakao izahay. Manaiky izahay ho antsoinao, fa tsy manaiky izahay ho irainao, anao ny asanao. Tsy nizara ny fitiavanao izahay. Na amin'ny nanoloran'i Jesosy Kristy niainy teo amin'ny azy fijaliana, koa mifona aminao Andriamanitra. Mamelany elokay mamindra fo aminay. Tompo, mamonjy. Tompo, mamelany elokay. Aza tsarovana tsony Tompo ny fahotanay. Jesosy Kristy ilay zanakao, ny efa niteny fa izay rehetra manantona azy. Dia tsy mba ho lavina ka izany Tompo no asanay manantona anao noho ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy dia matoky sy mino izahay fa voavela ny elokay noho ny amin'ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy ary vita fihavanana aminao izahay ankehitriny ary Tompo tonga eto izahay andre ny teninao koa mitenena aminay Jesosy efa voninkiaino ireto vahoakanao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana an'izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana. Ny anjara mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ity anio ity dia ho amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy faharoa amby folo ka hatrahatra amin'ny fahaenina amby folo. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy faharoa amby folo ka hatrahatra amin'ny fahaenina amby folo. Rehefa hita ho vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay mampahery aho fa nataony mahatoky aho ka notendreny amin'ny fanompona dia izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famindram-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovako izany noho ny tsy finoana fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ny reny izao ny lohany.
kanefa izaho no namindrany fo tamiko dia ny mba asehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany, ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy ahazoana fiainana mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amin'ny fananareo ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Lohahevitra vaovao indray riavana malala no dinitsika mandritry nyty volana Aogositra ty manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny soratra masina izay akatsika afatra amin'ny teny io ty izay efa novakitsika teo, epistily ho an'ny Timoty voalohany toko voalohany 1:12 ka hatramin'ny 4:20. Ny epistily ho an'ny Timoty riavana malala dia nosokajiana manokana ho epistily pastoraly. Epistily ho an'ny Timoty, epistily ho an'ny Titosy nosokajiana manokana ho epistily pastoraly, nosoratana ho an'ireo mpitondra fiangonana. Dia teo i Timoty izay nitondra fiangonana tao Efesosy, izay lazain'ny Paoly fa zanany ara-panahy, ka mahatonga ny Paoly miteny hoe hatry ny fahakely ianao efa nampahalalana soratra masina. Zany hoe hatramin'ny fahakely zany i Timoty efa nanaraka amin'ny Paoly, efa notazain'ny Paoly tamin'izany fampianarana soratra masina izany. Anisany nanaraka ny Paoly ary mpiara-miasa akaiky amin'ny Paoly i Timoty, hany ka na hatrany amponja aza i Paoly, any ampifatorana aza i Paoly, dia niara-ny asa ary nanaraka any Paoly hatrany i Timoty. Ary rehefa afaka roa taona tafiala tao amponja i Paoly dia niverina tany Azia Minora izy, ary rehefa avy tao Azia Minora izy no nametraka ny Titosy hitondra fiangonana tao Efesosy. Ary fatatsika tsara fa i Timoty dia olona ao anatin'ny fahatanorana, tena mbola ao anatin'ny fahatanorana no omena andraikitra makadiry sy mavesatra indrindra hitondra zany fiangonana ao Efesosy izany. Ka noho izany dia mila ampaherezin'ny Paoly indrindra i Timoty manoloana zany andraikitra lehibe izay sahaniny Timoty izany. Ny fampaherezan'ny Paoly an'i Timoty dia amin'ny alalan'ny fijoroan'ny Paoly vavolombelona. Izay no ampaherezan'ny Paoly amin'ny Timoty. Fa na dia teo aza ny fizahan'ny toetra izay nilalovan'ny Paoly dia mbola misaotra n'Andriamanitra mandrakariva i Paoly. Eo amin'ny 12 riavana malala no ifantotsika amin'izao afatra avy amin'Andriamanitra izao. Izao fa tena amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho, izay nampahery aho, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanimpona. Ny fisaorana voalohany eto raha jerena ny dika teny ombonana dia izao no ilazany azy: velim-pisaorana ny Kristy Jesosy tompontsika aho, fa nomeny hery ahatotosako ny fanimpoko. Zay zany no ampisaorana voalohany. Fisaorana n'Andriamanitra noho ny fampaherezan'Andriamanitra any Paoly. Ary ny fisaorana faharoa ihany koa dia hitatsika eo amin'ny tapany faharoa ihany koa amin'ny dika teny ombony, velim-pisaorana azy aho, fa nataony ho mahatoky ka notendreny hanompo azy. Antony anankiroa zany mahatonga ny Paoly hisaotra n'Andriamanitra eto amin'ity mofinaina izay toritina amintsika amin'ity an'ity. Fisaorana voalohany noho ny fampaherezan'Andriamanitra ny Paoly, ny fisaorana faharoa dia noho ny nanaovan'Andriamanitra azy mahatoky ka nomen'Andriamanitra andraikitra tao amin'izany sehatra fanimpona izany. Na dia teo aza ny lalam-piainana izay lalovan'ny Paoly, ary fantany Timoty tsara izany, ny sedra izay lalovan'ny Paoly, ny fahoriana izay lalovan'ny Paoly, ny fizahan-toetra izay lalovan'ny Paoly tamin'ny alalan'ny fitoriana, ny filazantsara, ny fanendrehana azy, ny fikapohana azy, ny fitenena ratsy azy, fampidirana amin'ny Paoly tao an-tranomaizina, dia mbola misaotra n'Andriamanitra mandrakariva i Paoly apôstôly. Misaotra n'Andriamanitra mandrakariva. Na dia teo aza zany zavatra maveratra fahoriana, fanendrehana izay niatra teo amin'izany, dia tsy mba nanometsina n'Andriamanitra izy, tsy mba nandao an'Andriamanitra izy, tsy nivadika amin'ny finoanan'i Jesosy izy, fa mbola velim-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitra.
Ary hitantsika ry havana malala rehefa jerena ny dika teny iombolana teo dia milaza fa hoe Andriamanitra mihitsy no nanome hery azy ahafahany anatotsoana izany asa fanompony izany. Rehefa terena ry havana malala ny dika ny teny fotra na ny teny grika na ny roatany eny teny hoe mahatoky dia adika ny teny frantsay hoe digne de confiance, olona mendrika pitokisana, olona tsy mivadika, olona azo itokisana sy antenaina. Izany no entina ilazana izany hoe mahatoky izany. Fa rehefa jerena ihany koa ny dika teny izany hoe nomena hery izany, nampahery izany, dia izay hoe nomena fahefana, nomena hery, nampahatanjahana, namafisina, nampiorenina. Ary tsapany Paoly izany, mahatonga ny Paoly milaza any amin'ny epistily manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ry havana malala, tena toetra an'Andriamanitra ny tsy mamela irery ny mpanompiny na ao anatin'ny fotoan-tsarotra na eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, ny fitoriana ny asan'Andriamanitra, fanaovana ilay asa fanompony. Andriamanitra lay loharanokely, Andriamanitra lay manam-pahefana, manome fahefana ny olona anatanteraka zany asa izany, ary ao anatin'izany fahefana zany dia omban'Andriamanitra manakariva ny hery ahafahan'ny olona manatanteraka ny asany. Ary Jesosy Kristy koa rehefa nanatanteraka ny asany dia fantatsika tsara ny anomboan'i Jesosy Kristy ny asany, ny fahadiana 7 andro 7 alina nitokatena tany anefitra izy, ary feno fanahy masina izy, ary ny olona itoeriny fanahy masina dia olona mandray hery. Fantatsika tsara ny tantaran'ireo apôstôly. Fa niteny anie Jesosy, aza miala eto Jerusalema, aza mbola manao ninina mihitsy aloha eto Jerusalema, mandra-pamafy anareo ny hery avy eny ambony dia ny fanahy masina zany. Ary rehefa ao anatin'ny ireo apôstôly ny hery ny fanahy masina dia ny iraina izy ireo nanateraka izany asa, ary nanatanteraka be. Ny Petera zay olona kanosa, zay olona tsy mahatoky mivadika, miteny fa milaza anaraka ny Jesosy hatrany am-pondra aza, fa mbola tsy tao aminy ny fanahy masina. Ka rehefa tonga ny fotoan-tsarotra, tonga ny fahankapanahy, tonga ny fizahantetoetra, niemitra izy, natahotra izy. Fa rehefa tao aminy kosa ny fanahy masina dia sany joro, nitory ny filazantsara izy. Izany ry havana malala no hoentin'ny Paoly hampahirizana ny Timoty, fa na dia ao anatin'ny fahatandrana ary. Rehefa nomen'Andriamanitra azy zany andraikitra izany, izany fahefana izany, izany hery hoentina manatanteraka zany asa fanompony izany, dia ho tanteraka izany andraikitra izay napetraky ny tompo amin'izany. Ry havana malala, isika rehetra zao dia irain'Andriamanitra hitory ny filazantsara, anatanteraka ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Tsy arovy fa efa nomen'Andriamanitra hery isika, efa nomen'Andriamanitra fahefana isika, hitory zany asany izany. Amoka dia amin'ny anarany isika fahefana avy amin'ny Jesosy izany. Olona efa no amafisina tamin'ny finoana isika, olona efa nampiorena tamin'ny finoanan'i Jesosy isika, ka tanterao ny fanompotsika, tanterao zany asa nanirahan'i Jesosy atsika izany. Ary tsy arovy mandrakariva fa matoa isika nomen'Andriamanitra hery, matoa isika nomen'Andriamanitra fahefana, atokisantsika fa vitatsika io asa io, atokisantsika. Ary tsy hoe atokisany ihany ry havana malala, fa tena andraikitr'Andriamanitra mihitsy no mamboatra olona, manefy olona. Ary zay mahatonga ny Paoly apôstôly ny teny manao hoe izay mampahery ahy ka nataony ho mahatoky aho. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no mamboatra ny Paoly, no manefy amin'ny Paoly, ahatonga ny Paoly ho mpanompo mahatoky, ho digne de confiance, olona mendrika pitokisana, azo itokisana sy azo antenaina, mamokatra be amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ry havana malala, Andriamanitra izay vavantsika, Andriamanitra mahatoky izy. Toetra n'Andriamanitra, mampiavaka an'Andriamanitra zany. Andriamanitra mahatoky izy, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny nomeny izy. Zay rehetra lazain'Andriamanitra dia tsy maintsy efainy sy tanterainy avokoa. Ary Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny fikasany sy teny fombana fampanantenana zay efa nilazainy izy. Zay rehetra lazain'Andriamanitra dia tsy maintsy tanterainy avokoa. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ry havana malala zany toetra mahatoky zany. Lay Jesosy Kristy, lay nirain'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao, eny na dia fantany fa hiatra manaina aza ny asa zay aniran'i Jesosy azy, tsy mba niemitra Jesosy, tsy mba nivadika Jesosy,
na dia tao anatin'ny fotoatsarotra azy dia nikatsaka izay sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Ry havana malala, isika rehefa irain'i Jesoa dia taditio. Omeny Jesoa andraikitra isika, nomeny fahefana isika, amboarina isika, dia omeny andraikitra isika. Lalana zany no izoran'ny olombelona, omeny Andriamanitra andraikitra, ampahirezin'Andriamanitra izy aloha. Ary rehefa ampahirezin'Andriamanitra, omen'Andriamanitra hery sy fahefana izy, dia amboarin'Andriamanitra izy, dia irain'Andriamanitra izy, omen'Andriamanitra andraikitra izy. Ary ao anatin'izany fanaovana tanterana an'izany andraikitra zany dia misy hery hoentina manatanteraka izany asa izany. Hany ka na dia ao anatin'ny fotoatsarotra azy dia miezaka hatrany izy mijoro, satria efa nao amafisiny izy, efa nampiorena tamin'ny finoana izy. Indraindray manko ry havana malala, rehefa tonga ao anatin'ny fotoatsarotra, ao anatin'ny olana ny olona dia mihemitra amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mafana ambolohany fotsiny ny olona amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra, fa rehefa sendra fizahan-toetra mamaivay dia mihemitra amin'ny fanatanterana izany asan'Andriamanitra izany. Tsiarovy fa Jesosy Kristy koa ane Andriamanitra sady olombelona, manana persona anankiroa izy. Amin'ny maha olombelona azy fantany ny andro hafatesany, na tao amin'ny Getsemane dia mba nitaraina tamin'ny Andriamanitra, raha eo raha sitraka ao, esory amiko ty kapoaka ity. Nefa Jesosy tsy niala fa nikatsaka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hitantsika mandrakariva ny atao mpanompon'Andriamanitra rehefa miatrika olana, miatrika fizahan-toetra ao anatin'izany dia tsy nianala ilay asan'Andriamanitra, tsy hoe tsy hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy izay ny vahaolana, fa Andriamanitra mihitsy ho mampahery azy ao anatin'izany olana sy ady sarotra izay atrehan'izany. Naniraka anjely Andriamanitra, nampahery an'i Jesosy. Tanteraka an'i Jesosy hatramin'ny farany ny asa mpamonjena. Isika ihany koa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia aza mangataka amin'Andriamanitra, raha eo esory amiko ity olana sy fizahan-toetra misy ho amiko ity, fa mangatany hery ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra, ampahery atsika afahantsika miatrika ny olana sy mitory ny filazantsara. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha fitinina izao tenin'Andriamanitra izao dia izao no afatra nomena ho atsika amin'ity anio ity. Misaoran'Andriamanitra na dia ao anatin'ny fotoatsarotra azy, fa ny fampaherizan'Andriamanitra dia tsy misaraka mandrakariva amin'ny mpanompo izay irainy. Misaoran'Andriamanitra na dia ao anatin'ny fotoatsarotra azy, fa Andriamanitra manamboatra anao, Andriamanitra manova anao, Andriamanitra manify anao mba hahatonga anao ho mpanompo mahatoky, ho olona digne de confiance, olona mendrika pitokisana sy mavelo-panantenana ho an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ny tenin'Andriamanitra hitoetrapetraka ao anatsika. Amen.